Mahakasika hatrandry ilay raharaha ambohy malaza izay hoe tsingeritaona mainty dia fantatra mantsy fa nidoboka am-ponja ifeno hasina sy ny reniny. Ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy arovoantrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny tianao androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika raharaha feno hasina no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mpanafika fiara tratra Jiolahy 8 izay mpanafika fiara amin'ny lalam-pirenena faharoa iny sy ny lalam-pirenena 12A no voasambotra ny zandary. Latsaka tamin'ny toerana izay nanafihan'izy ireo ny karapanondrony ilay iray tamin'ireo Jiolahy izay nanafika fiara. Nosamborana ny tompony karapanondro io ka ilay voasambotra io rehefa aveo nanoro an'ireo namany izay niaraka nanao asa ratsy taminy. Nahiditra am-ponja any Ambalatavoangy izy ireo mandra-piandry ny fotoam-pitsarana azy ireo. Mpanondrana sokatra sy varika izay voasambotra indray, sokatra miisa 7 sy varika miisa 10 no nikasaina haondrana any Tanzania no sarona tao Mahajanga ny alakamisy lasa teo iny. Olona roa no tratra sy voasambotra tamin'ity fikasana hanondrana sokatra antsokosoko sy varika ity ary efa nitanana am-ponja avokoa moa ireo tompon'andraikitra amin'izay fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko zay izay tratra tany Mahajanga izay. Tsara ho marihina hatrany fa voasazy ary mampigadra mihitsiny izay minia manondrana antsokosoko izany harem-pirenena izany indrindraindrindra fa ny sokatra sy varika izany dia azo lazaina fa tafiditra ao anatin'ny harem-pirenena izay tena arovana mafy. Hay trano be tany Beronono Mahabo, trano folo no mahitanteraka araky ny fampitambavao fa avy amin'ny bentanana trany amin'io komina io dia olona 20 no voalaza fa tsy mananky alofana fa tsy nisy kosa ny ainana fohy. Mbola tsy fantatra ny anton'izay nahatonga an'ity hay-trano ity ka dia mankahery an'ireo rehetra izay nahi-trano tao anatin'ity hay-trano tany Beronono Mahabo ity. Mpitondra moto iray no nanambara tao amin'ny vondrona iray raha niditra hôpitaly izy fa ankamaroan'ireo olona izay miditra hôpitaly ao amin'ny sampana misy azy dia no nilozan'ny moto avokoa. Eo amin'ny manodidina 800 eo ny tradoza ao amin'izany raha nanambarany hatrany. Nanambara ihany koa izy fa ratsy ny famoivoizana ao an-drenivohitra ary maro no tsy mifanaja ka aleo tsy manao mokondoha fa raha mandeha mora isika mpitondra moto izy hatrany dia hihena ny loza. Loza mifamoivoizana amin'izay moto izay hatrany. Reny mpianakaviana izay voadonan'ny moto teny amin'ny bord Mahajanga mbola tsy mahatsiaro tena hatramin'izao. Eo amin'ny lohany no fantatra fa vomafy tamin'ilay ramatoa izay voadonan'ny moto tamin'ny bord Mahajanga tamin'iny andro ny afaka malitolakandro iny ary ao amin'ny urgence ao Androva no misy azy raha loharanom-baovao voaray avy any toerana trany. 17 taona i Mamany Danaina avy any Ankazomborona izy ary olona namonjy fivoriam-piangonana no sady miala sasatra no dian'izy ireo tany Mahajanga tany. Niaraka tamin'ny zafikely nitsangatsangana teny amin'ny bord izy tamin'io andro ny afaka omaly io no tratry ny loza teny an-toerana teny. Voadonan'ilay moto izy teo ampitana ny lalana ao anatin'ny faritra voatokana izay hiampitany mpandeha tongotra. Ilay moto tsy nanao aroloha tokony nijanona nitazona frein fa tsy ny olona miampita ao anatin'ny passage piéton indray no klaksonena. Efa nandray andraikiny tamin'ny fitsaboana any Mamany Danaina ireo nandona azy raha loharanom-baovao voaray hatrany avy any Mahajanga any. Ny polisy-pirenena izay misahana ny famoivoizana no mandray an-tanana ny raharaha mahakasika an'ity loza mifamoivoizana tamina moto ity ka dia mirary fahasalamana feno ho an'izay tsy salama vokatrin'izao lozana mifamoivoizana izay voadonan'ny moto izao aingane ahazo fahasalamana soamantsara. Fa ho anareo izay mpisetrasetra mpandeha mafy mitondra moto na ihany koa mitondra fiara ireny mba hajao ihany ireny passage piéton ireny
fa nohony tsy fanajanareo azy ireny matetika dia miteradoza ho an'ny hafa ary mety hiteradoza ho anareo ihany koa. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha feno hasina. Araky ny fantatra mantsy rehefa nivoaka ny fitsarana i feno hasina sy ny reniny a dia nahiditra amponja vonjemaika teny amin'ny fonjabeny Antanimora izy mianaka. Fianakaviana maro no nitory azy ireo a no ilay fety fankalazana tsingeritaona teny Ambohimalaza. Nanamafy ny tonia-panao lalàna fa hatao ampahabe maso ny fitsarana azy ireo a mba hialana amin'izay yahiyahy sy ny lonilony izay miteraka resabe etsiroa noho n'izay raharaha nahafatesan-dolona maro teny Ambohimalaza izay hatrany. Raha ity raharahana Ambohimalaza ity mantsy dia fanapozinana ara-tsakafo no tena fototry ny olana izay niseho teny Ambohimalaza ity. Olona 5 no voarohirohy ary nahiditra amponja avokoa izy ireo a fa mbola mitohy kosa ny fanadihadiana. Vao vita ny fakanambava any feno hasina sy ny reniny dia tonga dia tany amin'ny fonjan'ny Manjakandriana i feno hasina no nigadraina. Raha nafindra any amin'ny fonjan'ny Avaradrano kosa ny reniny taoriany nidiran'izy ireo a ny fonjan'ny Antanimora izay. Voalaza fa hisakanana izay mety fifandraisana sy fampiresahana eo amin'ireo olona izay 5 voarohirohy nahiditra amponja vonjemaika no ity raharaha fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ity ny fanasarahana fonja azy ireo izao. Noho izany fitandremana izany dia ny 3 ao Antanimora ka quartier samihafa no misy azy ireo a izay ahitana Anny Clarisy izay nandraraka ny poizina sy ilay Mamarabe izay nanome azy ilay poizina mahery vaika ary ilay vadina mpanao baolina kitra malaza ny iray i feno hasina any amin'ny fonjan'ny Manjakandriana ary iray farany any amin'ny fonjan'ny Avaradrano. Midika izany fa tena mandray andraiky ny ireo tompon'andraikitra manoloana an'ity raharaha tsingeritaona mainty izay nahafatesan'olona maro ity a ary tsy misy ho afabelamo amin'ity raharaha ity a fa izay rehetra voasaringotra tao anatin'izy ity dia tsy maintsy ho saziana avokoa araky ny lalàna manan-kery satria ny manome poizina olona izany a dia tena fahotana no sady heloh'ny lalàna ihany koa satria mamono olona ihany moa izany a ka izay no mahatonga an'ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'ity raharaha ity dia tsy maintsy ho gadraina avokoa. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nety isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa.